Faletrany miarabantsika ny tokantrano manaraka tsy tapaka ny fandarana eto amin'ny TV Plus Madagasikara ary manaza antsika anaraka izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao hatramin'ny farany ny tenako sy fitiavana tonino miaraka anotranao izany vaovao izany miarabanao fitiavana. Miarabana ihany koa Njakandry Mahery miaraba tompoko vavy sy tompoko lahy manasa antsika anaraka ny fampahalalam-baovao ny TV Plus Madagasikara misaotra antsika ihany koa tsy misaraka aminay. Reo teny mbaovao tapany voalohany ary taranja bola kitra ny ekipan'ny Soudan no ifanandrina amin'ny Madagasikara rahampitso ao anatin'ny lalao manasa-dalana ny tranony ekipa efa resiny Baria telo no aotra izy ireo tamin'ny tranona 13 saingy mila mitandrina sy mifantoka hatrany ny mpilalao malagasy raha tia azo vokatra hoy ireo mpakafy baolina kitra. Mbola anatin'izay lafim-baovao izay hatrany naloatra fanampiana ara-pitaovana sy vola fangasitrahana sy famporisihana na prime de qualification ireo mpilalao ny Baria sy ny staff teknika izay tafiakatra amin'ny lalao manasa-dalana amin'ny tranony ny filoha Andry Rajoelina androany. Fa androany ihany koa no tonga nanefa ny adidy farany ny dodotany amin'ny fianakavian'ny Selina Ratsiraka ny fianakaviam-be ny vondrona TV Plus Madagasikara no tariny filoha tale generaly Nicolas Rabemananjara tsy nandao ny vadiny nandritra ny fitatevam-pahatra natany ivelany nataon'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka nandritra ny nahafiloam-pirenena azy i Selina Ratsiraka ny filoha tale generaly ny vondrona TV Plus Madagasikara Nicolas Rabemananjara izay niara-nasa akaiky tamin'izy mivady nandritra ny 5 taona mahery. Ny trangam-piarahamonina kosa vehivavy iray no hita faty novonena tamin'ny fomba feno abibiny no sady naolana androany maraina tokony tamin'ny valora sasany teny Amboniatana avaratra ao anatin'ny commune ambanivohitra Tsiafa nanomboka ny sabotsy teo io vehivavy io nanomboka tsy hita raha ny fiantaran'ny fianakaviany sy lehilahy iray no hitan'ny fokon'olona niaraka tamin'ny farany ary teny amin'ny lalana nahitan'ny fokon'olona nandehanan'izy ireo no nahitana ny razana androany. Vao makasika ny taranjam-baolina kitra avy hatrany no isantarantsika ny fampahalalam-baovao ny ekipan'ny Soudan no ifanandrina amin'ny Madagasikara ao amin'ny rahampitso ao anatin'ny lalao manasa-dalana ny tranona. Ekipa efa resiny Baria izy ireo tamin'ny tranona 13 saingy mila mitandrina sy mifantoka hatrany ny mpilalao malagasy raha tia azo vokatra hoy ny mpakafy bola kitra malagasy etsekilan'izay dia nanamafy ny mpanazatra roro fa ny firaisan-kinan'ny mpilalao sy ny fahaiza miaraka no tena tombony ho an'ny Baria ary ezahana ho tazomina hatramin'ny farany izany. Fantatra ihany koa izao fa isy ny fanjaona eo amin'ny palviny ny lapan'ny tanàna Analakely ahafahana manaraka ny dingana manasa-dalana ifandonan'ny Madagasikara sy Soudan rahampitso salata 20 aogositra 2022 manomboka amin'ny 10 ora arivo. Romi Armanana Ivarasata. Mirafitra ny fandarana lao ny manasa-dalana fiadina ny tomponakany Afrika ho an'ny hatranina andian'ny favalo ifandona amin'ny Madagasikara sy Soudan rahampitso talata 20 aogositra amin'ny 10 ora sasany arivo ao mikanjany Benjamin Mkapa Andara Salam tany Tanzania. Atsaivana fa ny Baria dia nanitsana ny Kenya teo amin'ny kianjany Zuma Alla teo tamin'ny alalan'ny tirobu 4-3. Ny Soudan kosa nanilika ny Algérie tompon'akalefitra farany tamin'ny tirobu ihany koa 4-2 ny sabotsy alina. Manana tombony kokoa ny ekipan'ny mpanazatra roro izay nanana ray andro ambony ny fialan-tsasatra raha samy tany mifandakana tirobu avokoa no tafavoaka ny ekipa rontota. Akory izay dia efa nanao lalao roa teo amin'ny kianja ilalaovana ny manasa-dalana ny Baria tamin'ny fifantsana isam-bondrona. Raha ny fiainana farany teo amin'ny Soudan sy ny Baria dia nandresy 3-0 isika malagasy tamin'ny lalao isam-bondrona natao tany amin'ny tranona 13 tany Algérie. Na izany azy anisan'ny ekipa nanova mpilalao maro ihany koa anefa ny Soudan amin'izao ary tokony mitandrina sy mifantoka tsara hatrany ny Baria mba tsy hanomevahana azy ireo raha ny fanazavan'ny mpakafy baolina kitra. Ny Soudan izay ataoko hoe efa mifandona tamin'ny Baria tamin'ny tranona farany izay resitsika tamin'ny 7-0 ngamby izay resy diso. Soudan somary nanova effectif izy tsy hoe nanova effectif ny ampy ny effectifany tao anatin'izay lalao izay dia za mahita fa somary niakatra ihany koa ny niveau sy avolenta teknikany tao anatin'ny izay lalao farany izay fanindrinany tamin'ny Algérie teo izay. Dikan'izay zany mila mitandrina kely isika za koa Sura zany asy manatena fa vitany pandikely io lalao izay atrehany rapitso. Nambaran'ny mpanazatra roroa nandritra ny valan-dresaka nataony tamin'ny mpanao gazety androany
fa ny firaisankina amin'ny mpilalao sy ny fahaiza-miaraka no tena tombony ao Madagasikara ary ezaka izy ireo hitazona izany hatrany. C'est l'union, c'est l'engagement, tout ça, parce que nous n'avons pas un joueur ou deux joueurs qui peuvent faire la différence. Surtout là maintenant, il n'y a pas de joueur qui est assez lourd, sauf le gardien. Le gardien, heureusement qu'on est fiers de l'avoir avec nous tout le temps. Mais dans l'ensemble, c'est notre force, c'est l'union, c'est le mental, tout ça. Donc peut-être c'est ça la différence, parce qu'il y a 2 ans, nous avons des joueurs comme Rapoul, comme Tir, il y a des joueurs qui peuvent créer la différence. Il y a 2 ou 3 jours comme ça, mais cette année, nous n'avons pas ça. Donc c'est le groupe entier. Ny manasadalana kilany kosa dia eo na ny Maroka sy Senegal. Ity faran'izay tompon-daka farany ary ny Maroka kosa dia efa indroa nisalotra ny medaly volamena tamin'ny taona 2024 sy 2024 ny tranony. Ho an'ny mpity baolina kitra eto Tanindrazana kosa dia isy ny fanizonina eo Amparivy ny lampan-tanàna Analakely. Ahafahany rehetra manaraka ny dingana manasadalana. Ifandonana Madagasikara Soudan raha hampisy talata 20 Aogositra manomboka amin'ny 5:00. Anatin'izay vaovao izay hatrany nanotra fanampiana ara-pitaovana sy vola fankasitrahana sy famporisihana na ny prime de qualification ireo mpilalao Barea rehetra sy ireo staff technique tafakatra amin'ny lalao manasadalana misana ny filoha Andry Rajoelina androany tamin'ny alalan'ny solitena ny hinana mafy ny fisaorana azy rehetra nitondra avo ny voninahim-pirenena ny filoha tamin'ny lalao ampahifadalana izay nandavon'ny Barea ireo Kenya nanamafy ny filohan'ny fédération malagasy ny football fanao ny fomba rehetra hibatana ny amboara amin'izao tranona izao fanazavana. Ny alalan'ny solitena no nanolora ny filoha Andry Rajoelina ireo fampitaovana sy vola famporisihana ny Barea fanomanana entin'ny filoha mampiseho ny fanomanany ny fanatanjahantena eto Madagasikara indrindra ny taranja baolina kitra izay mampiray sy mampitambatra ny malagasy iray manontolo. Namiratra Madagasikara tamin'ity lalao ampahifadalana ny fandona tamin'ny Kenya ao anatin'ny fifantsana ny Shannon. Miendrika toanina misimisy kokoa araka izany ireo mpilalao mba hahatonga ny Madagasikara evoaka mpandresy amin'ny fifantsana ny Shannon. Solitena ny filohan'ny Republika Andriamatoa Andry Rajoelina. Ny voalohany izao mialatsiny amin'ny fampianarana fahafantarana tsara ny zavatra aloha-firenena teo izay sy sisa. Kanefa na izany ara fantatrareo ihany ny fitiavan'ny filoham-pirenena ny sport amin'ny ankapobeny indrindra ny foot. Eto na teny filoha eto ny amin'ny hoe misaotra zalahy makasitraka ary maka eto zany tamin'ny dingana rehetrarehetra efa natao nanomboka tany qualification ka nahatondrafana eto. Misy fifanimpo avy aminy koa zany prime de qualification mena misy grand prize mondial zany rehetrarehetra fa vaminazy manokana hoatsika. Ohatr'izay ihany koa ny staff satria na inona fiavana sy ny rehetrarehetra atao président tsy rehefa tsisy mitosy maro tsisy raha tanteraka. Velatra manoloana anareo ny fanomezana fampanantenana ihany koa ty dia reto moa tsy rehetra zava-dehibe zalahy fa omena anareo zany le condition feno mba hahatratrarana le tanjona iraisana. Ny afatra ngeza-penapetrana dia zao manaraka akaika ary miantso isaky zatsika misy amin'ny litra koa mba miantso foana izy ny amin'ny zavatra rehetrarehetra, ny amin'ny ataponareo, ny amin'ny fangatahanareo, ny amin'ny ofisielina rehetrarehetra sy ny sisa tany amin'ny prize mondial sy ny rehetrarehetra dia mampivoaka izy fa hanaraka akaika le zavatra. Nanohina manokana ireo Barea ny fanohanana mivantana nataon'ny filoham-pirenena azy ireo mampanantenany amin'ny tsara indrindra ireo mpilalao sy ny staff technique mba tsy hitsangamenatra i Madagasikara. Fitaina aminazy hoe makasitraka, makatelina amin'ny fitaovana rehetra, ny akoatran'ny fitaovana ilaina sy zavatra mampakanjo sy ohatry zany indrindrindrindra ilay voambalana dia qualification indrindra dia afitaina aminazy makasitraka lena ny voatofoa dia ifanambona tsika. Ny fanambona ny azo tenena dia izao reo ny ankizy reo ny bandy zay vonona ny tanteraka ny anao an'izay azo atao raha tsy azo atao manome famorana fa ny azo antoka dia hoe amin'izay tena fara zay tena faty satria tsy voalohany ianao no nanombotra
ho an'ireto ekipe Baria reto ary tsy reto Baria samy reto ihany fa nanofokiny ara dia efa nanomezonao modasy tahaka izao izay ilay ataontsika hoe rehefa ny filoham-pirenena no ao anatin'ilay fanabeazantena dia mandrosoana ilay olona kitra amin'ny firenena anankiray ary filaza ny fifasin'kafo mandrakariva sy mikosafa hoe mila miara-miasa ny federasiona sy ny fitondram-panjakana dia rehefa miara-miasa dia mandrosoana olona kitra ka tsara dia matovolony satria tena zava-dehibe ho an'ny olona kitra malagasy no fanohanana tahaka izao. Mirary soa sy fahombiazana ho an'ireo mahery fontsika alefa Baria. Dia mamberina ny firarian-tsoatra any ny ekipantsika Baria atrika izay manasa-dalina izay fa hivadika amin'ny vaovao politika isika manaraka ny lalam-panorenana ny tolo-dalàna naroso ny olona tsy ebomaly eo mikasika ny fifidianana sy fanendrena ny olona raha ny didim-panjakana navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Azo atao tsara araka izany mikarakara fividianana loholona amin'ny ity taona ity amin'ny alalan'ireo mpividy vaventy dia ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna toy ny efa natao tamin'ny taona 2024 araky dididy izay navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ity mijanona ho 20 ny isan'ny loholona ka ny 20 no fidiana isaky ny faritany ary ny 9 no hotendreny ny filohan'ny repoblika ny seni suisse no andrasany amoaka ny tolo-kevitra mahakasika ny fepitaona anatanterahana ny fividianana loholona hoy ny lohan'ny Madagasikara tsy ebo mahaleo Zora-Patson Ismaël Andrian-Tsafinena. Azo atao tsara ny fifidianana loholona amin'ny ity taona ity no ny fahataperan'ny fepitaom-piasan'ny loholona amin'izao araka ity didim-panjakana navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ity ny loholona tsy ebo maleo no nanotra ny tolo-dalàna mba hahafahana miroso amin'ny fifidianana loholona na dia tsy mbola feno aza ny mpifidy vaventy izay andatsabato ho an'ny loholona. Araka ity didim-panjakana ity dia azo atao tsara ny fifidianana ary ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsain'ny tanàna no mpifidy vaventy mandritra ny fifidianana loholona toy ny natao tamin'ny taona 2024. Mijanona ho 20 ny isan'ny loholona ary 12 no fidiana isaky ny faritany, ny 9 no tendreny ny filohan'ny repoblika toy ny amin'izao ihany. Raisina ho ny fitsarana momba lalam-panorenana ny didim-panjakana mba tsy hisiny ny fahabangana-toerana eo amin'ny androm-panjakana sy ho fanajana ny lalam-panorenana. Tsy misy intsony ny sakana amin'ny firosoana amin'ny fifidianana loholona amin'ny ity taona ity hoy ny loholona tsy ebo maleo. Raha tsy misy ity tolo-dalàna ity dia tsy afaka natao ilay fifidianana loholona. Raha tsy mipetraka aloha dia ho anareo dia izy no miteny hoe satria ny parlement eto amintsika moa zany dia hoe misy antenne mera roa na le hoe parlement bicaméral dia mba hisian'le hoe fifandanjany ny fanaovana ny eo amin'ny androm-panjakana ary koa tsy hitanila zany ilay fandaniana lalàna dia mety tokoa zany ny anaovana le fifidianana amy alalan'ireo mpifidy vaventy izay efa mijoro ara-dalàna itsinona moa zay fa miben'ny tanàna sy ireo mpanolontsaina. Any amin'ny seni araka izany ny maso ny mpanara-baovao amin'ny fanolorana ny daty anatanterahana ny fifidianana loholona amin'ny ity taona ity ary ny gouvernemanta no mandray ny fanapahan-kevitra hamaritra ny daty ny fifidianana loholona. Ny tolo-kevitra mikasika an'izay daty izay tokoa dia ny seni no manao ny tolo-kevitra dia ny amin'ny gouvernemanta amin'izay zany no mandinika an'igny na tonga dia hoekeny igny na asian'ny fanitsiana. Ka zay moa zany mino fa zavatra nisy hatramin'izay dia na ny seni na ny gouvernemanta dia mitandro foana fanajana an'izay lalàna zay dia fepitaona zay dia inoana fa tsy ho ela dia hamoaka an'izay tolo-kevitra zay ho any amin'ny gouvernemanta zareo ao amin'ny seni. Raha tsy ivona dia tsy maintsy mampiantso ny mpifidy sy volandro milohan'ny fifidianana ny gouvernemanta milohan'ny anatanterahana ny fifidianana. Izany hoe amin'ny volana septambra izao no tokony mivoaka ny didim-panjakana hiantsona ny mpifidy vaventy andatsabato raha toka ho tanterahina ny volana desambra 2024 ny fifidianana loholona.
lafombavao afa tanteraka androany sy no tonga nanefa ny adidy farany nitodody tany amin'ny fianakaviany ny Céline Ratsiraka ny fianakaviam-beny ny vondrona TV plus Madagasikara no tarihan'ny filota le général Nicolas Rabemananjara. Tsy nandao ny vadiny nandritra ny fitetezam-paritra na tany ivelany nataon'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka nandritry ny nafilo amin'ny pirenena azy i Céline Ratsiraka ho ny filoha tale général ny vondrona TV plus Madagasikara Nicolas Rabemananjara izay niara-niasa tamin'izy mivady nandritry ny 5 taona mahery nanohana ny vadiny hatrany izy ary teo anilan'ny foana i Céline Ratsiraka io no tena nanamarika azy nitondra ny teny fampiononana ny fianakaviam-beny ny vondrona na TV plus Madagasikara androany ny zoma 7 aogositra izao no ametrahana ny vatana mangatsiaka ny Céline Ratsiraka any Toamasina so Rabarjon Prod plus. Ny taona 497 hatramin'ny taona 2000 no niara-niasa tamin'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka ny filoha tale général ny vondrona TV plus Madagasikara Nicolas Rabemananjara izany hoe nandritra ny tao-piasana nandritra ny 5 taona mahery no niara-dia tamin'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka i Nicolas Rabemananjara isany nanamarika ny tantara nandritra ny fiara-miasan'izy ireo ny tsy fandaozan'ny Céline Ratsiraka any Didier Ratsiraka mihitsy nandritra ny fitetezam-paritra nataony na tany ivelan'ny Madagasikara nandritra ny tao-piasany. Ny fahatsiarovana aloha ty toerany ity no namantarako an'izy mivady ireo namantarako ny filoha Ratsiraka sy ny vadiny ary ny fianakaviany teto amin'ity toerany ity tamin'ny taona 1979 rehefa ny vidéo pilote tamin'izany fotoan'izany no nanao ny campagne ny fifidianana ho filoham-pirenena dia ny vidéo pilote no natsony ny fianakaviany filoha Ratsiraka hanao ny couverture médiatique tamin'izany andro zany. Teto isan'andro mifamezivezy eto zay ary rehefa tafapetraka Soamantsara ny filoha Didier Ratsiraka tamin'ny 1996 dia zany no natsony iara-iasa aminy ary tao anatin'ny mandat iray jusqu'à hatramin'ny 2002 ngamba tsy zovina aminareo tsony ny tantara ny afefarany zany fitondrany Didier Ratsiraka zany. Madame Céline vadiny filoha Ratsiraka dia nifanerasera be taminay nandritra ny mandat zay nisy azy moa fa ngamba sika naharaka tsara fa Madame Céline dia niara-dia tamin'ny vadiny foana nandritra ny mandat na taiza ny toerana nalehany filoha Ratsiraka na nandeha tany ivelany na tany amin'ny faritany dia teo foana izy nanolotrona ny vadiny. Izay no fahatsiarovana zay na tadidiko tsara niaraka taminy satria teo foana zay rehefa misy ny fitsidiana na voyage atao dia en groupe en famille mihitsy ny équipe miaraka amin'ny filoham-pirenena ary izay no nahitako ny Ramatoa Céline tsy niala ny vadiny hatramin'ny farany mihitsy nandritra ny mandany. Androany no tonga naneo ny fiara-miory amin'ny fianakavian'ny Céline Ratsiraka ny fianakaviam-beny ny vondrona TV plus Madagasikara no tarihin'ny filoha tale général Nicolas Rabemananjara. Amin'izao fahoriana tona amin'ny famille Ratsiraka izao tongeto izahay izay namizana an'ity reny malagasy faharoa dia tongeto izahay avao mivondrona TV plus tsy zovina aminareo angamba izahay satria ny filoha tale général mihitsy no miaraka aminay eto sady sénateur de Madagasikara ihany koa izay niara-niasa tamin'ny filoha Didier Ratsiraka tamin'izany fotoana ny taona 1997 hatramin'ny taona 2002. Tsy vitanay tompoko ny tsy ho tonga aty aminareo tonga teny fampiononana mavesatra tokoa zany hoe ilaozany reny ny taisa ilay renibe tantely kanefa tsy maintsy mitraka isika farafarana ny voanana anareo tompoko fa izao fahoriana mitona izao dia raha tsika mizaka raha malagasy mizaka satria namoiren'ny malagasy kote maiza mionona tompoko. Isan'ny tsy mandao ny fianakaviana ny professora Ange Andrianarso izay mpanao politika tsy niala ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka hatramin'izay ka hatramin'izao.
misaotra ny tale général ny vondrona TV Plus sénateur Madagascar misaotra nireo menakavy rehetra satria mampiseho tokoa za fa tsy rereko zay amin'izao faorina miatra izao fa mbola reo ianareo tonga manome fanantenananay fa tsy hafa fa zanaka ny tonay zary niaraka lehibe teto ko dia misaotra indrindra anareo zay tompoko amin'ny fahatongavanareo tonga mampionona ary mampitraka anay fa dia misaotra indrindra tompoko. Rahampitso talata 4 Aogositra no hialy eto Antananarivo ny nofo mangatsiaka ny Céline Ratsiraka Iazo any Thomasina ary apetraka ao amin'ny fasampianakaviana ao Ampasimazava Thomasina ny Zoma 7 Aogositra. Ny fianakaviam-ben'ny Vondrona TV Plus Madagascar dia miarahory amin'ny fianakavian'ny Céline Ratsiraka. Ho any amin'ny faritra Sofia kosa isika amin'ny ity vaovao manaraka ity ho afa-pahaisaranana ireo mampiasa ny lalam-pirenena fahaenina mampitohy an'Ambondromamy sy Antsohihy. Efa nanomboka ny fanarenana ireo teboka ratsy sy bizo rehetra misy fahasimbana amin'ny lalam-pirenena fahaenina iny. Fanarenana avy amin'ny famatsiam-bola ny banky iraisam-pirenena raha avy any Antsohihy moa dia ao amin'ny toerana antsoina hoe Anala Mokonazy no tena teboka manahirana ny mpandeha sy ny mpamilina anaramaso ny asa ny fanarenana ny governoran'ny faritra Sofia tao Anala Mokonazy izay fanazavana. Efa mandeha tsara ny asa fanarenana, fanamboarana satria ny lalana rehetra izay amboarina dia korakofana tarana goudron ny lalana rehetra dia ny bus izay hitantsika fa simba reny dia soloina dalo. Zany hoe tsy hisy anahirana tsony lalana avy Ambondromamy mandrapahatonga ny Antsohihy. Zay CRDC reto entreprise chinois no nahazo an'izay fanamboaran-dalana zay. Fa ny Antsohihy mankany Ambanja indray moa zany kolasy no miandraikitra azy. Isaorantsika manokana zany ny fitondram-panjakana izay hitan'ny président Rajoelina sy ny ministre ny travaux publics tena amin'ny lafiny fanamboaran-dalana fa ho afa-pahasaranana ny vahoaka amin'ny tapany avaratry nosy. Anatin'izay moa zany atsika ato amin'ny faritra Sofia satria lalana anisan'ny nampitaintaina atsika tamin'ny fotoana naharitraritra ty lalana ty feno lavadavaka dia ho nofinofy zany zay lavadavaka zay aloha hatritra ny taona maromaro. Hitondra fampandrosoana amin'ny tapany avaratry ny nosy manontolo sy analana ihany ny mpamily amin'ny tsy fandriam-pahalemana eny an-dalana ny fahavitany ireo teboka ratsy amin'ny lalam-pirenena fahaenina ireo. Ny banky iraisam-pirenena moa no namaty vola ny asa fanarenana. Fa iverina eto Antananarivo indray sika amin'ity tranga mpiara-monina mampalahelo ity vehivavy iray no hita faty novonoina tamin'ny fomba feno abibiana no sady naolana andro any maraina tokony tamin'ny valora sasany teny Ambohimiadana Nord anatin'ny commune Ambanivohitra Tsiafa. Nanomboka ny sabotsy teo io vehivavy io no nanomboka tsy hita raha ny fitantarany fianakaviany lehilahy iray no hita ny fokon'olona niaraka tamin'ny farany ary teny amin'ny lalana nahitany fokon'olona nandehanan'izy ireo no nahitana ny razana mangataka ny amoahana ny marina amin'ity raharaha ity ireo fokon'olona amin'ny fokontany Avarabohitra ao anatin'ny commune Ambanivohitra Tsiafa. Gracia Andriatsitoerina misariny Omega Tranevitolona. Na boridana, noratraina, na olana, ireo no nahitan'ny fianakaviany Charline ny vatamangatsika ny andro any alatsinainy maraina teny Ambohimiadana Nord anatin'ny commune Ambanivohitra Tsiafa. Izy ireo izay mipetraka manodidina ny fonjan'ny Tsiafa. Ny sabotsy teo ity vehivavy ity nangataka vola 10 hetsy tamin'ny dadatoany ka taorian'izay izy no nanomboka tsy hita. Fa nisy ny Charline io nakadalaina voafonja anankiray dia hoe teneniny hoe mila vola 10 hetsy vidianana toka dia naka vola taty amina 10 hetsy io zanako dia lasa niaraka izy sy le voafonja hoe hividy an'le toka kanefa le toka tsy nataony toka kely izy fa lasa volany nalainy. Nisy tena miboridana fiano abibiana araka ny maha-olombelona. Nahitana ratra ny vatany, fiano rany, fitombenany rehetra
potika sady feno raha iny karazarasana violina le izy sy hita tany amin'io vehivavy io intsony ny vola 10 mihetsy izay nalainy tany amin'io dadatoany io ranonambarany vonoana feno abibiana mihitsy izy dia na le vola tany aminazy ara nalainy tsy hitantsony izy telefônina tany aminazy fa natsona izy natsona izy fa tsy nisy mandray le telefônina fa misonina fotsiny nezaka nanatona ny taleny tena anay tamin'ny fakomaly maly fa tsy fakomaly dia vonainao izay ny tale amin'ny fonja dia fa nidiny le voafonja nampidiriny anazy maro ireo vavolombelona nahita ny arahan'ity vehivavy ity sy io lehilahy io ary tamin'ny lalana nandehanan'izy ireo ihany no nahitana ny razana hoy ny voamirany fandriam-pahalemana eny anivon'ny fokontany. Dia rehefa andeha hitady olona moa zay dia tsy maintsy nakaloha ranom-baovao avy aty amin'ny fianakavianany hoe taiza maro ny olona io sy taiza ny ovinany alany teto dia azonay moa zany le renseignement dia nalehanay le olona nahita le izy. Dia le olona nahita le vavolombelona nahita le izy hoe taiza ry toerana ity dia nalehanay telo le olona dia le olona no nanany teny taminay hoe miakatra amin'ny toerana iny nareo tsy lasa lavitra fa any tsy nanana satria le olona ozy izy hitanay ny arahany fa ny verenany tsy niaraka tsony zany izy akoroa zany niverina fa le lehilahy ihany no niverina. Nilaza kosa ny teo anivo ny fandraharana ny fonja fa diso ny filazana fa gadra nahazo fahazahoan-dalana manao raharaha ivelan'ny fonja io lehilahy nolazaina fa hita niaraka tamin'ny tompoko vavy io. Tamin'io sabotsy io dia nanao asa fanadiovana avokoa ireo gadra ary nisy tompon'andraikitra nanaramaso afaka manapofo izany. Tsy marina ny filazana fa ny vonoany voafonja iray tao anatiny fonja Betsefahy olona zay lazaina fa maty eny amin'ny tanàna ny Sefay ary azo amarinina izany zavatra zany fa ao anaty fonja olona io ary tsy mbola nivoaka noho izany dia eto izahay dia manameloka tanteraka amin'ny herinay rehetra fa niendrikendriana sy fangotoana an'ireo namanay fandrarany fonja eny amin'ny fonja Betsefahy. Magataka ny fiara-miasa eo amin'ny tompon'andraikitra rehetra manomboka eny amin'ny fokontany sy ny zandary ary ireo mpandraharany fonja ny eo anivon'ny komina ambanivohitra Tsiafa amin'ny fampandriana fahalemana eny an-toerana. Zavatra tsy napetraka ho an'ny vahoaka manontolo na teo amin'ny toerana inisehoan'io zavatra io na ny ato anatin'ny komina Ray Manontolo mihitsy zany tiako tenenina dia hoe mila miara-miasa ny vahoaka mampafantatra ny zava-misy any amin'ny fokontany tsirairay avy ihany. Satria raha ny komina manokana moa sarotra ny andeha anara-maso an'izay rehetrarehetra zay. Manasantsika anaraka ny resa be. Ny pejy Orange Actu Madagasikara mampafantatra notororan'ny filoham-pirenena fitaovana isan-karazany ilaina amin'ny dingan'ny manasadalana amin'ny chanina ny Barea nomeny ihany koa prime de qualification fakasitrana tsy misy fandraisany amin'ny prize money hovalin'ny ezaka sy ny vokatra tsara vitan'ny mpilalao sy ny staffy hatramizay. Raha ny nambaran'ny solotena nitondra ireo fanampiany dia mifandray tsy tapaka amin'ny Barea ny filoha ary amin'izao dingan'ny manasadalana izao dia mampirisika ny mpilalao anana fitonitsaina ahafahany miady sy manatratra ny tanjona ho an'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy tsy akanavaka. Nitondra teny fisaorana avy amin'ny mpilalao ny coach Roro Rakotondrabe izay nanamafy ahafahanao izay fara heriny amin'ny lalao manasadalana rampitso iona amin'ny Soudan. Nitondra fitaovana ho fanohanana sy firaisan-kina ihany koa ny kapiteny taloha Faneva Imandry Atsimo ary nanetana ireo zandriny iady sy an'ny fifaliana ho an'ny vahoaka malagasy. Nambarany fa manana chance ireo Barea ireo tafakatra amin'izao dingana manasadalana izao izay mety anova ny fiainan'ny mpilalao sy anatsara ny karierany. Ny vondrona vaovao faran'ny fil d'info official mampafantatra Madagasikara sy Soudan. Ny vondrona vaovao faran'ny fil d'info official mampafantatra kitra CHAN 2024 lalao manasadalana Soudan sy Barea izy fanzone eo amin'ny parvis an'ny Hôtel de Ville Analakely ny talata 20 Aogositra 2024 amin'ny 10 ora arivo.
Ny pejy TV Plus Madagasikara ofisialy mampafantatra tsy aro kely ho an'ny ekipantsika tamin'ny taona 2024. Alefa Barea, alefa Madagasikara, CHAN 2023 Algérie, andro fahatelo. Tafakatra amin'ny apaefadalana i Madagasikara rehefa nandresy ny Soudan tamin'isa 3 ary voalohany amin'ny vondrona C misy azy. Mitarenareo mpampianatra aka vacation fanadinana baccalauréat noho ny fahamezivezena sy tsy firarahina azy ireo rehefa maka ny vacation ny eny Akatso. Ny zoma lasa teo izy ireo no nasaina nanomboka ny lahatra tany Akatso nytoy androany alatsinainy maraina nanomboka tamin'ny 9 ora maraina ny fizarana hatramin'ny tamin'ny 12 ora atoandro teo nefa dia tsy nietsika mihitsy ny laharana tamin'ny 12 ora atoandro. Laza indray ilay vehivavy eo amin'ny kesy fa andeha hisakafo aloha ary navelany teo ireo mpampianatra rehetra hatramin'ny 2 ora tolakandro tsy mbola niverina ihany ity ramatoa eo amin'ny kesy ity. Mitaraina noho ny fanambaniana sy tsy firarahina azy ireo izay tsy mitaky afa-tsy ny zony ireo mpampianatra ireo. Ny pejy 24-7 mampafantatra savorivory tao ampiangonana natsahatra ny fitaopovavahana. Tsy ankatoavin'ny katekista sy ny mpanaradia azy ny pastora vaovao ao amin'ny fiangonana FLM manana itivohitra Antanifotsy. Rehefa nifampiresaka ny rotota dia tapaka fa ny pastora no hitarika ny liturjika ary ny katekista no hitarika ny fotoana. Raha iny tenina nefa i pastora dia niorakoraka ny mpanaradia nandremato katekista ary nanomboka teo ny savorivory. Nidina teny antoerana ary nanapa-kevitra ny lehiben'ny distrika ny anatsahatra ny fitaopovavahana. Nakatona ihany koa ny fiangonana mandra-pahita vahaolana aroson'ny FLM Foibe. Ny vondrona vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampafantatra mahagaga zazakely 3 taona sembana tsy nisy mpiara hita teo anoloan'ny tranoben'ny varotra. Nentin'ny polisy tany amin'ny hopitaly ary raisin'ny sampan-draharaha miaro zaza an-tanana. Mahakasika ny toetrandro kosa ny vaovaontsika manaraka manomboka hitantaratra ny fiakaran'ny maripana eto an-drenivohitra na ny amin'ny atoandro izany na ny amin'ny alina. Na izany aza dia mbola azovahana ny zavona saika manerana ny nosy amin'ny maraina atao anatin'ny 3 andro ho avy raha ny tomba ny Foibe famantarana ny toetry ny andro. Manentana ireo mpamily fiara sy ny mpitaingina kodiaran-droa hitandrina sy anena ny hafainganam-pandeha araka izany ny eo anivon'ny Foibe famantarana ny toetrandro indrindra ny maraina manoloana ny fibahana ny zavona izay angatsika trano ny andro ny maraina ahitana fiakaran'ny maripana kosa izany ny atoandro ny eto afovoan-tany. Eliza Herman. Omaina ny andro amin'ny ankapobeny saika manerana nosy ny zavona no azoana amin'ny maraina ato anatin'ny 3 andro avy. Mangatsika ny andro amin'ny maraina indrindra ny amin'ny avoan-tany sy ny toerana ahitana zavona. Tsy ho drifotra miovaova sy maina no andrafitra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny. Tombanina itoetra kosa ny varatraza malefaka na antonony any amin'ny faran'herinandro. Iban-toerana ny zavona vao maraina amina faritra maro eto amin'ny nosy hatramin'ny fisasan'ny herinandro. Ahazovana ny masoandro aorian'izay. Tombanana andraona kosa amin'ny ankapobeny ny andro any amin'ny ilany atsinanan'ny nosy any amin'ny faran'ny herinandro izay mety arahin'orana malefaka indraindray ny morontsiraka. Idina ny maripana ambony any amin'ny tapany atsimon'ny nosy any amin'ny fisasan'ny herinandro ary hitatra miandalana any amin'ny faritra atsinanana sy ny avovoatany izany any amin'ny faran'ny herinandro. Andidina ny 2 degré hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana ny maraina ary eo anelanelany 20 hatramin'ny 17 degré Celsius ny tolakandro. Entanina ny mpamily fiara sy mpitaingina kodiaran-droa mba hitandrina hatrany ary anina ny hafainganam-pandeha rehefa ao anaty zavona ho ny anivon'ny Foibe famantarana ny toetry ny andro.
fa manambahiny isika eto amin'ny sampana fampalamba avao amin'izao ariva izao dia ramatoa rojo maro tale mpanorona ny assist and co avato angavanako izany sy manoho rasandenirina izay directrice marketing et communication eo anivon'ny banky BMOI avy ato angaviako izany miarahaba nareo tompoko faly miarahaba nareo dia faly miarahaba ihany koa ny tsika rehetra mpijerana etokantrano tonga eto moa zany nareo ampafantatra fa isy ary ho tanterana tsy ela ny foire au crédit et investissement ovino moa nanatanterana izy io dia aiza no anao anazy ny foire au crédit investissement dia tanterahantsika amin'ny 30 et 31 août azao amin'ny Novotel à l'Arby. Inona ary zany ilay foire au crédit et investissement Ny foire au crédit investissement dia hetsika salon isika amin'ny teny baiko izay nokarakaranay satria tsapa fa ny mpandraharaha malagasy dia tsy manana fahefana tsy manana fond ny ankabeazany rehefa manana tetikasa tsara izy ireo anefany dia tsy manana fond anatanterahana izany dia izay no antony karakaranay anazy ahafahan'izy ireo miaona amin'ireo mpamatsy vola sy ireo banky incubateur de projet ihany koa mandritry ny fotoana io any amin'ny Novotel eo ihany koa ny tokantrano malagasy te hivoatra te hanana tany te hividy fiara te hanavaony ao atokantrano amin'ny fividianana entana maro samihafa dia any ihany koa ireo mpivarotra rehetra izay manana fahafahana zany hoe mividy entana tsy kelikely any amin'izareo ny mpivarotra panneau solaire be da be any satria hitantsika amin'izao fotoana izao fa misy ny délestage dia any ahafahana mahita zany ireo mpivarotra panneau solaire afaka vidiana tsikelikely ny mpivarotra télé sy ny fitaovana rehetrarehetra ihany koa reo tokantranao dia amin'ny fotoana io miaona any amin'ny Novotel daholo zany ny mila an'izany sy ny mpivarotra an'izany. Rehefa miresaka ny hoe mpandraharaha miresaka le mpandraharaha madinika sa le tenatena sa le ligny lehibe eo amin'ilay kapitaly lalaovana sy le ho fantatra ao anatin'io zany ahafahana amin'ny teny hoe mahavoakasika nito mpandraharaha ito zany sy mahavoakasika satria mety maro zareo ny tokantrano no manontany tena zao amin'izay. Voakasika daholo na ireo vao manomboka na start-up ozy itsika io ihany koa ny salatsalany efa manana kapitala lehibe arany afaka tonga any satria misy tolotra ho an'ny sangan'orinasa tsirairay zany amin'ny fotoana io. Anisan'ny mpiaramiasa satria ny hetsika toy izao dia mila mpiaramiasa matanjaka ihany koa anisan'ny mpiaramiasa aminareo mikarakara ity hetsika ity ny avy eo anivon'ny banky BMOI ary izay indrindra no antony hatongavan'ny directrice marketing et communication BMOI manohy rasandinira amin'ity androany ity ina tompoko nanosika anareo handray anjara amin'ity hetsika ity. Voalohany indrindra dia manantitra ny fiarabanantsika rehetra ary misaotra anao nametraka amin'ny fanontaniana. Ny BMOI dia nisafidy ny mpiara-mombona antoka ofisialy an'ity hetsika ity satria resy lahatra fa ilaina tena ilaina raha andraikitra mihitsy aza ny fampahafantarana bebe kokoa ny mahakasika ny atao hoe findramam-bola. Ny zavatra iray izay iraisantsika rehetra dia samy te hanana fiainana tsaratsara kokoa hatrany. Amin'izao fotoana izao dia misy ireo ray aman-dreny mitady fatratra ny fianarana tsara indrindra ho an'ny zanany. Vao hainga anara-teo no nivaly ny baka ary fotoanany mihitsy izao eritreretana an'izany. Misy koa mieritreritra hoe mba maniry fatratra ny hanorina an'izany hoe trano miteny izany amin'izay. Ary mety misy koa ny mpandraharaha mitady ny fomba rehetra izay ampivelarana sy ampiroboroboana ny asany. Hatreto nefany dia mbola betsaka ireo mihevitra fa sakana ny enti-manana, tsy ampy ny ampelantanana dia tsy afaka manao zavatra. Izany indrindra ny antony nahatonga ny BMOI nisafidy ny handray anjara amin'ity hetsika ity satria ny ekipan'ny BMOI dia vonona tokoa handray antsika rehetra eny amin'ny stand amin'ny roa andro io anazava amin'ny antsipiriany ireo pitsopitsony mety mbola manalasala sy manitikitika atsika tsy roso amin'izany hoe findramam-bola izany satria betsaka mantsiny mbola mandray ratsy ihany koa ny findramam-bola donc fotoanany amin'io ahafahany BMOI manazava an'izany rehetrarehetra izany dia manentana antsika rehetra zany amin'io fotoana io fa amin'io afaka mametraka amin'ny fantaniana rehetrarehetra fa vonona izahay hamaly antsika. Mazava dia mazava angambizay saika iverenao kely fotsiny ianao mahakasika an'ilay hoe misy ireo tranombarotra mivarotra tsikelikely izany hoe ankoatran'ilay banky zany dia misy ihany koa ohatran'ny hoe mivarotra
afaka mivarotra zany hoe ny olona any an-trano zany afaka mandeha any hijery hoe inona ny zavatra azoko vidiana amin'ny aloto kelikely raha mandeha any amin'ny foary io. Izay mihitsy ilay izy nzaka misy tranombarotra maro, tranombarotra fata-daza efa mpanao an'izay hoe afaka mandoa entana amin'ny vidiny tsikelikely izay zany a, be da be izy ireo any amin'ny fotoana io. Na vondronay toerana iray mihitsy zany ireo olona rehetrarehetra afaka manome fahafahana facilité de paiement zay na vondrona amin'ny toerana anankiray izay ao amin'ny hôtel amin'ny fotoana io. Afatra farany ary dia manentana antsika rehetrarehetra any tokantrano ho tonga ny 13 sy ny 13 ny volana aogositra izao amin'ny Novotel manomboka amin'ny 8 maraina hatramin'ny 10 ny salon no misokatra dia 10 ariary ny vidim-pijirana sy faina ny toerana amin'ny fotoana io. Sotra be da be nareo nitondra izay fanazavana izay, fanazavana moa izay mahakasika ny foire au crédit et investissement izay tanterahana ny 30 ka hatramin'ny 1 volana aogositra eny amin'ny Novotel eny Alarby. Soarana be da be nareo tompoko. Fa hotoizantsika ny vaovao eo amin'ny demokrasia mivantana izany ny ompana bebe kokoa tamin'ireo fotodrafitrasa nataon'ny filoha no tena songadina tamin'ireo fanehoan-kevitra nataon'ireo mpandray anjara tao anatin'ny fandaharana demokrasia mivantana androany maraina. Andehary hoarantsika ireo sombiny amin'izay fanehoan-kevitra nataon'ireo mpandray anjara izany. Demokrasia mivantana fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM isanandro amin'ny 7 sasany maraina. Nambola ao anatin'ny fahatanorana ara ny filoha dia tena olo-kendry tanteraka na dia manoloana ny fanenjehana maro be. Hoy Monsieur Zam avy any Ambatondrazaka. Firenena dia mila olona kanto rehefa mitsoraka voninkazo préféré tena olo-kendry io na zaza io na gona io dia olo-kendry aminay satria tsy mba mamaly ratsy ny ratsy efa manao ny asa foana. Lalana amin'ny gotany io dia zavatra lova ho amin'ny tanàna io ho an'ny taranaka fanamandimby ratsy izay. Demokrasia mivantana. Hoy kosa Madame Malala avy any amin'ny 3e arrondissement. Tototry ny trosany taranaka vokatry ireny fotodrafitrasa tsy lahara-pahamehana ireny. Manao ny firenena eny tokoa tena manao mihitsy fa zavatra fanontaniana petaka isika manao hoe ho an'ny taranaka ao fa tsy ho adintsika fa le ho an'ny taranaka nefa mitsosa dia alaiko sary an-tsaina hoe tamin'ny vazam-bola ny ambonaka zany dia andeha tsosa amin'ny banky mondiale sy FMI sy ireo mpamatsy vola rehetrarehetra ireo dia ireo fotsiny ny resaka teleferika zao 4 millions d'euros minjamina tamin'ireny gazagaga raha izao no mandeha ny firenetsika satria mandoa tsosa ho an'ny taranaka faramandimby ny zanaka malagasy fa isika mijajajada foana hoe mandroso le Madagasikara tena ekena tokoa fa tena mandroso eo anaty fandipahalemana fa tapahany jiro lalandava tsy misy fetantsony hoe anfiry na anfiry fa dia tapaka foana etseroa ary manerana ny Madagasikara ny fatapahany. Demokrasia mivantana. Mandroso ny firenena hita taratra izany ho an'ny tanàna n'Antsirabe, ny lalana sy ny sisa mahavita ny filoha. Hoy Madame Lydia avy any Ambatondrazaka. Tandeha tany Antsirabe tena mova Antsirabe fa ohatra ny tamin'ny Antsirabe nandianako roa taona lasa zay fa tena misongadina mihitsy ary tena mahafinaritra ny ao Antsirabe amin'izao fotoana izao fa nareo-panota toko mba voaka nyty Antananarivo ity mba mijery eny amin'ny faritra eny fa tena fahita mihitsy ny lalana hoe androso ity firenena ity miaraka amin'ny président Andry Rajoelina dia za tena mankasitraka azy aleoko ary mieritreritra ny président Andry Rajoelina mbola tanora izy izy foana mitondra io fa tsy hanova olona hafa tsy natady olona hafa fa tena mandroso merci président mandroso ny any Antsirabe amin'izao any zao fa misy manamboatra lalana fampatalana zao fa misy manamboatra lalana Antsirabe tokony izay ny tohanana ho olona miasa ny tohanana aza misiditsangan'olona zany tompontsoa menakavy ny rovana fa aza miaro ny tompontsoa n'olo-tokana izay nanimba n'ity firenena ity. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM isanandro amin'ny 7 sasany maraina. Vavao fampianarana ambony sokatra manomboka rampitso ny etsika salon de l'étudiant et de l'emploi izay karakarain'ny publika mada etsy amin'ny kianjan'ny Bare Mamasina ankoatra ireo sekoly ambony izay ahafahan'ireo mpianatra vao afampanadinana miditra na ihany koa ho an'ireo izay tsy manana diplôma aza maro ireo orinasa izay afaka manome asa ho an'ireo tanora andray anjara amin'ity etsika ity na aharitra 3 andro ny etsika etsy amin'ny kianjan'ny Bare Mamasina
Toamasina ka tongava maro ary sika miaraka amin'ny CV hoy ny mpikarakara stratégie sy Belandry Mazava Ivrasata. De communication publique mata miaraka amin'ny Mesupress zany mikarakara salon de l'étudiant de l'emploi eto amin'ny kianjan'ny Bary Mahamasina manomboka rapitso enina amby roapolo fito amby roapolo valo amby roapolo volana aogositra zany manomboka amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 10 ora hariva. Ny zavatra hitrangy eto dia amin'ny salon de l'étudiant de l'emploi azy dia voalohany indrindra aloha zany ny betsaka indrindra ataoko hoe ny 20 isan-jaton'ny mampiranty eto dia ireo université izay ekeny fanjakana ara-dalàna na miankina na tsy miankina fanjakana ary maro ihany koa ireo université izay vahiny publique mata avy any Andafy ao ny avy any Belgique ao ny avy any Inde ao ny avy any amin'ny Nosy Maurice. Mampiavaka ny salon de l'étudiant de l'emploi karakara publique mata moa zany izay manana an'ilay slogan hoe réussir ses études et son orientation, zany hoe ny mpianatra tonga eto zany dia tena ampahalalana azy mihitsy par rapport amin'ny filière nataony sy ny fianarana nataony dia ampianarana azy eto hoe inona no sahazany fianarana tokony ataony raha ohatra hoe fa manana soa izy zany ka mbola minana fisalasalana dia mandritry ny 3 andro eto amin'ny stade Baria zany dia ireo université ireo afaka manoro hevitra sy afaka miorienté azy hoe zao ny fampampianarana tokony ataony ao. Ny filière rehetra dia misy eto avokoa fa tsy hoe ny gestion na finance ihany misy eto na hafa tena betsaka afaka hisafidianana tanteraka afa fanentanana antsika tanora vao afaka baka sy ny tanora efa manana baka ary indrindra itsika tanora manana diplôma izay mikasa mitady asa tongava maro fa misy orinasa miandry antsika eto misy ihany koa ny fianarana avy any ivelany afaka mandray antsika misy ireo efa université eto toerana na miankina na tsy miankina izay eken'ny fanjakana ara-dalàna efa eto avokoa zany ka dia tsika sisa andrasana ny fidirana dia ariary monja ary misy an'ilay carnet d'adresse bokely mirakitra ny adresse ny formation ataon'ny université ariary vidiny ka tongava fa dia mirary nefa ny tombontsoa azontsika eto dia tena tsy voasandavolana ny tombontsoa azontsika eto ary mandritra nyty salon ity aorinan'ny 3e jour amin'ny farany zany isy fisariana lehibe izay mety holazaina ihany hoe afaka mety azahoana vatsim-pianarana ho antsika ho an'ny mpianatra ray mandritra ny taona zany misy université afaka manolotra antsika izay eto mandritra ny fisariana ka dia tongava maro tompoko. Raha antsika indray ary izao ny vaovao tapatapany. Kontera miisa 90 amin'ny jiro mora no zaraina tao Anahidrano distrika Antsohihy tetikasan'ny filoham-pirenena entina anazavana ny mponina amin'ny lalan'ny pirenena fahenina iny. Hitantsika moa fa ny herinaratra anisan'ny moteur ny fampandrosoana ka izay nahatonga ny filohan'ny pirenena nanao an'io tetikasa manokana io projet présidentiel zany jiro mora zany ka ny jiro mora resahagna eto reto fitaovagna jiaby izay hitantsika reto misy compteur zany hoe fitaovagna anagnany jirama fa mora zany ny fampidirana azy mba hagnomezana fahafaham-po ny vahoaka toy ambanivohitra raha mandeha agny amin'ny 3 millions agny ny fampidirana jiro zara raha 3 aly ny fampidirana jiro noho izay projet présidentiel zay ka ny distrika fito atao agnatin'ny faritra Sofia dia misitraka an'izy io fa ny tsara ho marihiny zany re commune efa misy jiro efa misy jirama zay zany no misitraka azy aloha ka taorignany tanànany renivohitry ny faritra Antsohihy dia ny safidigna manokana ny eto Anahidrano nagnomezana nagnatanterahana atao projet présidentiel toka soragna lehibe zany atolotro any Andriamatofiloha enimpolo compteur aloha no nozaraigny androany. Naneo nisy fahafampony amin'izao fitsinjovana ny mponina any an-toerana izao ny ben'ny tanàna Anahidrano. Manala fasairanana no sady ihany koa ahafahana miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izao fanomezana jiro mora izao raha ny nambarany mponina any an-toerana. Mitondra fanjakana nanamiza jiro mora azavy izay Anahidrano manomboky Alakamisy 1 Aogositra lasa teo no nivaly ny baccalauréat tao amin'ny faritany Toamasina. 5 faingenina amin'ny 30% ny tapa-ahafahana fanadinana tamin'ity taona ity ary nahitana fianana izany raha ny fanazavana. Anisany ankizy tokana nahazo ny mention très bien ho an'ny série S Irabe Anselme Mixa Frédéric. Ity faranjana napaikirem-panabe namolavola azy teny amin'ny sekolim-panjakana rehetra nandalovany satria dia efa nahazo ny lauréat izy tamin'ny CEPE teo ihany koa ny BBC ary izao nitohy taty amin'ny baka izao. Ny jony no fiveloman'ny ray aman-dreniny Anselme Mixa Frédéric nanahirana ho izy ireo ny nahatafokana izany natao anatin'izay taona maro izay.
izy ireo ihany koa netovizan'izany sainginy eo mety manana ilaina amin'izao no tena hosakana raha ny fanazavana. Eo zay le tsy fisam-bola fa ny tegna hitako zany za zegny ohatra ny mahita ny zazy metry amin'ny école-mpanjakana no tegna hitako ambonimbony fahaizana par rapport le mandeha amin'ny école privée re. Za le tena moa tsy mantoko privé o fa milomany tegna amin'ny arato to fô zegny vary fotsy hoaninay na sakafonay fogna hitanay amito fô ko le mbo hoe tongavagna lavitra andeha hianatra zegny tsy hitanay aminanjy. Dia mbo mangataka izy amin'ny fanjakana satria zanako ray lalagna no nahazo mention très bien amin'ny série vaovao zao. Tonga eto amin'ny fotoana ny voambolana isika izao. Toy izao indray ny voambolana ianarantsika amin'ity androany ity, seriny. No hoe seriny dia ilazana olona dodona na koa hoe maika, ento milaza zavatra tsy azo ampandrasina ela ihany koa, ka tsy maintsy atao haingana. Raha ny fiteny frantsay dia hoe urgent na koa hoe impatient. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny fiteny andavanandro ohatra. Ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity, tsy andriny intsony ny ora firavana fa efa seriny dia seriny izy andeha hody. Hitantsika ihany koa voambolana io ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity, sasamiandry atongavan'ilay fotoana izy ka seriny ery hijery sy anatrika izany. Rehefa izay no fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro io voambolana seriny io rehefa amin'ny teny malagasy, araka ny tokony ampiasana azy rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidiny teny malagasy ary fahaizana mafy azy. TV Plus Madagasikara. Anendrera isika izao anaraka ny eo ara hoe mazoto mianatra iry ny ankizy miaraka amin'ny cahier premier plus. Efa misy ihany koa ny stylo sy cartable premier plus amin'ny kalitao tsara indrindra hatrany. Premier plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Sini Orange, eo anilanao. Nolotra ho anao. Moteur, action. Tanora o, miantso anao aho. Raha tsy mety sa hoana fa ino lazy. Riva oka malagasy. Tsy mila mihevitera rehefa manao an'iny. President. Merci Tena mety. Raha hitanao ny nataoko teo. Za tena manaiky anareo mihitsy amin'ny répétition zany iny. Répétition fa famorim-bahoaka zavatra mila miresaka tsika sa ahoana. Tonga dia efa mety iny e. Fa zao reto le listan'le fokotany 12 12 eto amintsika zany. Dia reo zany hozaraina an'le izy daholo. Be dia be inge olona io ngadalisy e. 2 io. 2 ahoana kosa e. Ika omby anankiray no vonotsika amin'le famorim-bahoaka ko ahoana ny mahazo farafaratsy ny fehefany avy ny olona amin'izany 2 zany. Ditanao ny fokotany anankiray zany neritreretina hoe eo amin'ny 9 kilao. Fa ahoana e? Nareo kosa tsy mety ny zavatra toinareo le ry tonga dia ohatrany tezitra vetrany. Ka io ko raha io nge zaraina dia tonga dia be dia be ny mahazo amin'io e. Zay le politika ngadalisy e. Tena zay mihitsy ny antsoina hoe politika eto amin'ny tanàna mba fetsy be dia be loatra olona io. Salama president. Salama ramse. Tonga hijery entana. Io izy io jere. Nampalimy mahitanao ary mangony fotsiny. Ahoana glady le tala. Tena ngeza. Ahoana zany fandeha paiement. Petsy maraina alohanareo zany ny 4 million. Araka le fanarahana iny atsasany. Asalova angatsy nareo nga le amonao le omby. Izy le tiany tsy izy fa le bantikely aminazy ny amono anazy eo rapito dia fa aty tanàna ihany no tetena dia aty ny bataina le atsasany. Mangatsy tsy le hozaraina amin'ny fokon'olona. Ny atsasany. Atsasany ahoana fa tsy amin'ny abattoir mihitsy fa zay nge. Aty io fa vonoiny eo masony vahoaka le izy mila mizesta aty eo mazangy latsaka président 2020. Salova tsy mety zany fa angatsy tsy tonga dia hozaraina ho an'ny olona rehetrarehetra. Tsy ny olona rehetra fa ny atsasany ihany ny zaraina fa inona. Maninona kosa mamita vahoaka ohatr'izany fa tsy mety zany ataonareo zany e. Raha zany mamita ka fa fetsy. Indray resaka politika indray. Tonga indray ny première dame teny izy io. Zao ity omby ity hoe hovonoina hozaraina ho an'ny fokon'olona sarina petadrindrina eran'ny tanàna any fokotany 12 eo no tena mitapihavana zany rineny. Nareo dia manaiky atalatalain'io olona tsy misy saina io. Vatanao ako tsisy saina ahoana. Ianao aloha zanao mamitapitakolo fotsiny aza manaiky an'izany na se fokotany ary ianao tsy lany mba ho vailo olona toetra. Ahoana ny tena fandeha. Président de la République any tanjona.
Veo aloha toetra manao toetra raha tsotra an'izany aza manaiky talatalainy amin'io zany ary nareo fetsifetsy ely lazaina fa hoe omeny amin'ny vahoaka alava ividanana enomby fefanisaka eny ampivarotra eny tsy mety zany mantsolofa raha zay tsy mahazoelana raha izany tsy mety mamita ahoana tena fadela izy fa ohatrany tsiraiky ohatrany tsy mazava mihitsy rehefa tena tsy milamina izy dia aloha angatadalana fa tsy asa ahoana fa mba ampiasaina kely enao za tsy manaiky an'izany aloha hijanona le izy mametra-pialana raha zao fa tsy olany amin'izany nareo zao nareo dia fa mamita bahoaka hovidia mihitsy ka le omby ananaromby asa ho io rehefa za angatadalana rehefa zavatra tsy milamina président tsy ny ana asa fa tsy kosa manalabaraka fa hoe vola tena manabaraka tena président dia président ianao ve tsy te ho lasa première dame tsy ilaina ny manao kabary ambony vavahady azafatra mpamita bahoaka. Coupé dans la boîte. Oentin'ny fitiavana Dony ilanonana any amin'ny festival Tsarabango tanterahana tany amin'ny distrika ny Fanadina isika atao anatin'ny songadina ny tena kosa metraka ny velomo ho an'ny manaraka Andriamanitra Mpiaonary tompoko. Araka natsidiky njakandry mahery tamintsika teo dia nio tanterahana ny 20 sy 20 aogositra lasa teo tao amin'ny commune ambany vohitry maro haratra ao anatin'ny distrika ny Fanadina ny festival Tsarabango izay nokarakarain'ny solombam-bahoaka Hajadina mbola betsaka ny commune tsy nisitraka ny fodrafitrasa sy ny sosialim-bahoaka avy tamin'ny fitondram-panjakana any amin'ny commune tapany avaratra ao anatin'ny distrika ny Fanadina ka tanjona tamin'ny fanatanterahana ny festival Tsarabango ny mba hijeren'ny fanjakana fohy be sy izao tontolo izao ary ny mpanao asa sosialy mba hitodika antoerana ny fampandrosoana ho fampiroboroboana ny fiainam-bahoaka ka nandritra ny festival dia nisy ireo fampitaovana maro vokatry ny ezaka nataony solombam-bahoaka sy ny antso avo nataony tamin'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina nisaotra manokana ny filoha-hevitry ny Antemberan-doholona Nicolas Rabemananjara ny ministry ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny fanatanterahana ny festival Tsarabango ny solombam-bahoaka Hajadina tany antoerana mitaritra ny vaovao amintsika i Paulin Rakoto Arso. Teto amin'ny commune ambanivohitry maro haratra no ambom-pionan'ireo vahoaka analina avy amin'ny commune enina ato amin'ny tapany avaratra amin'ny distrika ny Fanadina nandritra ny festival Tsarabango izay nokarakarainy solombavambahoaka Hajadina ny 12 sy 17 aogositra teo. Commune isan'ny sarodalana tsy tonga ny fiara koatr'ireo fiara vaventy ka tsy maintsy andehanana dia tongotra andro maromaro raha roa andro kosa amin'ny kodiaran-droa. Commune tsy mba nisitraka fodrafitrasana sosialim-bahoaka hatramin'izay fa nataon'ny sasany fitaovana politika sy fangalana vaty fotsiny taty an-toerana ka antony safidian'ny solombavambahoaka Hajadina nanatanterahana ity festival ity hoe ndambarany. Nanaovany antso avo tamin'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina araka izany ny mba hitodiany fampandrosoana aty an-toerana. Velim-panantenana ankehitriny vahoaka satria nandritra ny festival Tsarabango ity dia moto 12 natolotra n'ireo mpiasan'ny fahasalamana. Zazalahy miisa 1.7 no vita didipoitra tamin'ny lalan'ny opération Bongatsara izay nirahana tamin'ny ministeran'ny fahasalamana. Table bontelonjato isy, kaye 10, tafo fanejo 100 ary fanohanana ara-bolan'ireo mpianatra vehivavy avy ministeran'ny fanabeazana. Nisy ihany koa ny fampitaovana an-dakozia nomenan'ireo fikambanam-behivavy avy tamin'ny vadin'ny solombavambahoaka. Vinona napetraky ny solombavambahoaka Hajadina ihany koa ny ady amin'ny kolokolo sy ny tsindro azo leny ary ny tsy maty manota izay nazahoana vokatra tsara tamin'ny fiarahany miasa tamin'ireo mpitandro ny filaminana. Ny antson'ny vahoaka mba tsy hanaiky itsondry atao fitaovana politika tadiavana toerana ihany koa i Hajadina. Ity festival Tsarabango ity dia tsara mampafantatra fa nivolavolaina mba hijereny fanjakana fohy be, hijereny zao tontolo zao, hijereny mpanao politika namatsika, hijereny mpanao asa sosialy namatsika, indrindra reo fahavalo-pirenena izay namotika mivarotravarotra hatramin'izay mba ho hitany hoe mahavita ve tsika sady tsy mahavita.
Mahavita sa tsy mahavita ka mino aho fa ho avy ny malala-tanana, ho avy ny tian'ny vahoaka, ho avy ny tombahoaka irarajaraka fanampiana aty amin'ny faritra avaratra aty tompolaya sy tompovavy. Nisaotra sy nankasitraka ny filoalefitra ny Terimerindoolona misana ny faritany atsimo Nicolas Be Mananjara nisy olo-mavim-bahoaka tamin'ny fanatanterana ny festival Tsarabango ity. Tena ny ray aman-drenitsika vice-présidentsena Nicolas Be Mananjara sy ny TV Plus Madagasikara izay tonga ty atany lavitra ty nanatanteraka ny fampitana vaovao rehetra tanatin'ny festival Tsarabango. Etsika maro no tanterana nandritra ity festival Tsarabango ity izay ny alohavany diabina ny hono ireo kolotsaina aty amin'ny foko antanala fametrana samboadin'ireo ben'ny tanàna lefitra etsika ara-panatanjahanteny aseho ny rana tamin'ireo mpanakanto kalaza ary nofaranina tamin'ny fanapoana afomanga. Samba ny vao nisy etsika tahaka izao taty amin'ny komina Tapany Avaratra ato amin'ny distrika ny Fanadinatra amin'izay raha ny fanazavana hatrany. Ao amin'ny komina ambanivohitra Analapasy indray no anatanterana ny festival Tsarabango amin'ny andiany faharoa amin'ny taona 2024. Izay ny vaovao avy any amin'ny distrika ny Fanadina izay mbola misaraka amin'ny TV Plus Madagasikara raha tsika avy hatrany ny vaovao paritra aorian'izao vaovao nasionaly izao amin'ny fotoananao. Manaraka indray ny tenako fiainana matoviko.